Faly miaraba tompokolahy, faly miaraba tompoko avy. Tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, Madagascar TV, arahinao amin'ny Ici Télévision. Anitsika dia resadresaka manodidina ny tontolon'ny diaspora. Manana vahiny itsika, tsisy izany fa Andriamatoa Patrick Ando Rarivo malagasy any Frantsa. Iresadresaka manodidina ny tontolon'ny diaspora eo amin'izay ataon'ny diaspora ny Madagasikara na koa amin'ny fiarahamonina malagasy aty ivelany. Faly miarabanao Andriamatoa Patrick Ando Rarivo, tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada. Ie, dia faly miarabanao koa Bary, dia faly mandray anareo amin'izao tolakandro izao aty amin'ny aty Eropa moa. Dia faly miaraba koa andreo malagasy tapaka sy namana rehetra ny Canada sy Amerika Faratra. Ie, tsara ihany manamarika hoe efa betsaka koa manaraka ny fandarana indrindra ny any Eropa, Frantsa, ny any Dubai, ny any zany amina toerana samihafa efa mahitantsika satria ny fandarana moa zany eto Canada mandeha amin'ny télévision na ny tokantrano, fa ny olona koa afaka manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny internet hatrany Madagasikara moa zany. Iando tonga dia tsika mizato tsika amin'izay ngamba zay moa mahazana antsika Zay mabotrabotra. Asa tsara ihany ampahafantarina ny mpijery atsika amin'izao fotoana hoe iza moa zany Patrick Ando Rarivo zany, inona ny parcours, inona ny tsara fantatra, tsara zaraina koa amin'ny mpijery atsika. Mitsatra indrindra Bary na mihaino teny. Izaho moa zany dia aty Frantsa, aty amin'ny resort hoe Ile-de-France misy anahako. Nanao nianatra ao amban-taranja géographie aho sy ny communication interculturelle. Amin'izao fotoana izao dia miasa amin'ny sehatra serasera na amin'ny hoe groupe orange zany, na amin'ny resaka communication moa zany tena lalànanay. Manao koa izay amin'ny resaka fandaharana, ohatra hoe cinéma, série, ary manao koa ny resaka banky vao tsila koa zay 5 taona lasa izay no namboarina ny Orange Bank. Présent amin'ny Afrika koa moa zany ny orinasa misy amin'izao fotoana amin'ny resaka Orange Money. Izany hoe io moa zany parenthèse satria fanontaniana napetraka Bary fa nataoko zany eto miaraka amin'ny diaspora namana. Dia ao anatin'ilay vovonana atao hoe collectif malagasy monde zay, collectif des citoyens malagasy monde, marina kokoa ny fiteny azy. Inona moa ilay malagasy collectif io? Malagasy collectif io dia misy malagasy rehetra miaina sy mivelona ivelan'ny Madagasikara manana zoom-pirenena hafa. Misy lantana izay zavatra izay satria rehefa manana zoom-pirenena hafa ianao dia manana ilay ataontsika amin'ny teny vahiny, mialatsiny miteny azy hoe droit et devoir. Izany hoe manana zo ianao fa manana koa adidy amin'ilay toerana iainanao. Dia izay zavatra izay hitanao zavatra be dia be, ahitanao hoe aika misy fomba fanao, misy fomba fijery na fisainana azo atao tsara no mampita azy any Madagasikara, satria tsy takona fena fantatsika mianakavy fa any Madagasikara somary mbola manahirana ny resaka hoe demokrasia, ary indrindra amin'ny resaka hoe zo sy adidy io. Ohatra manana fijery isika hoe ny adidy no be lavitra noho ny zo. Dia zavatra io moa be lavintsika rehefa avy eo fa izaho zany dia filoha mpanorona ao anatin'io malagasy collectif de citoyen malagasy monde io. Ny firenena misy mpiambina ao anatiny amin'izao fotoana izao dia eto Eropa, any Amerika Avaratra any aminareo, indrindra any États-Unis, dia any Afrika sy Océan Indien iny. Efa manomboka misy any Azia, any amin'ny côté Australie, fa ireo zany tena toerana misy anay. Velabelantsika rehefa avy eo koa mikasika an'izay. Fa raha atao hoe teny fo zany dia mpikambana amina association collectif des citoyens izay apolitika ny tenako, manana mazava ho azy fa manana firena koa olo-tenenena fa eo amin'io association io zany izay tena iandraikitanay dia mizara ny fomba fanao tsara. Ny ratsy mazava ho azy tsy ilaina renan-tahaka fa ny tsara no ezahana ampitaina any Madagasikara eo amin'ny mpanao politika
na io koa ao amin'ny ireo sehatra tsy miankina mba ahafahana mampandrofo satria mazava ho azy fa isika tia Eoropa na tia ivelan'ny Madagasikara tsy afaka mandray mivatana amin'ny famelabelarana ny firenena zany satria mahalavitra antsika fa kosa afaka mitondra traikefintsika afaka mitondra sosikevitra tsika mampandrofo tsy hotely mila toerana daholo ny zavatra fa zay le hoe soa hita avy aty ivelany azo atao tsara mifampizara soa ary nareo amin'ity fandarana ity araka ny hitanay amin'ny tambazotra aloha ibary de tena manao an'izay mihitsy nareo any Kanada zany amin'ireo fampizara fahaiza-manao ary tena mankasitraka an'izay ataonareo izay. Ie, mankasitraka misaotra indrindra amin'izay fampahafantarana samihafa zay ho resahantsika atao hoe velabelarintsika idirantsika lalandalina kokoa zay resaka collectif des malagasy zay collectif malagasy monde collectif des citoyens malagasy ny fantaniana angamba dia hoe inona ny tena hoe antony na tonga hoe andao hanangana zany hoe collectif na citoyen malagasy zany move fahitana ny toedra raha politika misy ary anankiray ihany koa efa ela ve nitsanganana zany hoe collectif malagasy zany. Ny natonga an'izy hitsangana aloha dia tamin'ny 2024 ny 2024 zany hoe mitsangana ofisialy ara-panjakana izy tamin'ny heritaona 2024 fa natonga an'ilay fisainana ny eritreritra momba ny hoe tsara ny ametrahana azy dia tamin'ny 2024 ny antony dia tsotra fotsiny izahay araka ny teniko teo isika ianareo olom-pirenena manaraka ny zava-misy any Madagasikara fantatritsika fa nisy fifidianana zany tany Madagasikara tamin'ny 2024 izaho manokana moa dia anisan'ny nanaraka miaraka tamin'izany fotoana zany hoe K25 moa plaza zany hoe nalohana candidat anankiray zany hoe 25 septembre be dia misy numéro izy 3 dans les discussions ny farany fa en tout cas les candidats numéro 25 zany notoananay tamin'izany fotoana zany dia nafantatra tsara izahay miaraka amin'ireo mpiara-manantoka fa nisy tsy fitezana mihitsy tamin'iny fifidianana iny anisan'izany ireo vato miverimberina anisan'izany lisitra tsaraky ny tokony mihitsy ireo karaha-pifidianana isan-karazany izay tsy fantatro hoe avaiza ny voany ny olona maty mitsangana moa tsy lazaiko intsony etsetra dia taorianan'izay dia nahita an'ilay valiny navoaka ny haute cour constitutionnelle isika ny HCC izay tena mahavalalana ny mahita an'ilay izy zany hoe amin'ny isika avy aty ivelany zany miaina amin'ilay tany demokratika afaka maneho hevitra afaka mahafantatritsika tsara fa nanareo Kanada ohatra zany fa miaina satria nareo système anglo-saxon fa rehefa misy zavatra tsy mety zoan'ny olom-pirenena manao fanontaniana hoe ahoana mahatsy tomombana an'ity eny fa na dia karatra anankiray no misy tsy fitezana tamin'ireny fotoana ireny hatrany amin'ny 7000 ny isan'ny irrégularité hita fa tratra n'ilay voambolana izay mahasamalaza moa amin'izao fotoana hoe mitombona azo raisina fa zay mitombona fa io le fotoana tenen'ny azo raisina fa tsy mitombona moa izay raha tsy diso dia izay zavatra izay tena anisan'ny nanaitra sy choqué angamba ilazana anazy ireo namana maro tsy anisany fotsiny izay fa be da be mihitsy ireo malagasy taty ivelany izay tena nanaraka reny fifidianana ireny ka oloa iando dia fanazavana tokoa zany hoe fitsanganany ho avy zao fifidianana amin'ity taona 2024 ity inona ny andraikitra raisinareo amin'ny collectif des citoyens malagasy zany manoloana n'izao fifidianana ho avy zao. Tena tsara mihitsy ary misaotra anao nametraka an'izay fanontaniana izay vary satria izay mihitsy ny tena izy ny lasa efa namany lasa araka ny teneniko teo 2024 ka mba tsy hisy izay zavatra izay dia iverenan'izay fanondroantsony zany satria raha mbola miverena fanondroana zay dia ohatra ny hoe adala daholo zany rehetrarehetra tsy nandray lesona ka mba tsy iverenan'izay dia izay no mitsangana collectif des citoyens
Ila moa zany zao ny lasanay. Lasanay dia nanomboka tamin'ny fijoroana indrindra nanomboka tamin'ny 2021 dia nanantona ireo PTF zany hoe partenaire technique et financier à Madagascar. Aty amin'ny Eropa moa misy anay dia nanantona amin'ny vondrona Eoropeana izahay nanantona ihany koa zay aty amin'ny toerana misy anay ny Assemblée nationale française sy ny filoham-pirenena frantsay zay tamin'ny fotoana dia nitarika ny vondrona Eoropeana izy. Dia nanamafy izahay zany ireo zava-nitranga tamin'ny 2021 ireo ary indrindra ny fitenenana hoe raha ohatra ka mbola mitohy ny zavatra ohatran'ireny tsy tsara intsony mbola anohizana ny famoizana fanampiana ara-bola amina fifidianana satria tsy ara-drafy ny zava-nitranga fahiny. Zay zany no izany hoe zavatra ataonay le malagasy collectif zany hatreto dia ohatran'ny karazana hoe cercle de réflexion no tena ingany dia manisosokevitra sy manao anticipation ny zavatra mety ho avy ao amin'ny firenena hitondra zavatra ratsy ho an'ilay firenena. Zay zany no tena andraikitray ary raha ho anareo any Amerika Avaratra zany indrindra ho any États-Unis dia misy ireo namana zany miasa amin'ireo organisation ohatran'ny hoe FMI na Banque mondiale na au niveau ny Congrès des États-Unis zany hoe mametraka mitondra zany ireo etaeta sy ayay namana azy ayay ny mety tranga voka-dratsy ho an'ny firenena malagasy dia mampita izany au niveau an'ireo ho sehatra ireo zany sehatra resam-pirenena na l'ONU zany na ny Fonds monétaire international zany na Banque mondiale. Ary hitantsika angamba zao tatoato tsy haiko aloha raha hitanareo le any amin'ny hoe Africa Intelligence zany namoaka gazety izy io miteny hoe mieritreritra ny manana ihany ONU amin'izao fotoana ary mety tsy any hoe fanampiana zany ara-PNUD mety hoe tsy any hoe fanampiana ara-bola amin'ny élection satria tsy mazava mihitsy ny fomba anaovana azy. Ka resaka ohatr'izay zany no tena ataonay zany hoe le izy zavatra tia anatiny fa tsy misy ivery ilay kory. Karazana ohatran'ny lobbying zany raha ohatra ka atao hoe raccourci ilazana azy manao lobbying fa en tout cas manome sosokevitra izahay hoe tandremo fa zao ny zava-nitranga satria mitondra porofo zay fa tsy hoe ambava fotsiny raha ny teo tety hoe nisy 7000 irrégularité tamin'ny 2018 anananay daholo zany porofo zany fa fotsiny misy antanatohatra ohatran'ny hoe nanantona atao hoe OLAF zao zahay le OLAF moa inona dia hoe organisation izy io anatin'ny Union européenne commission plutôt mijery hoe misy ve fanodilana ny vola nomeny ny vondrona Eoropeana satria amin'ireo mpikambana anatin'ny collectif des citoyens ireo dia mandola-tsakevitra na impose izy tsika au niveau an'ireo vola omena à Madagascar zany na amin'ny firenena hafa ka itianay arozoanay ny exige hoe inona moa no nampiasanareo an'io vola io. Zay mahatonga an'ilay hoe aty amintsika zany en tout cas aty amin'ny firenena misy atsika avy zany hoe mandala ny démocratie tena izy manana an'izay fahafahana izay tsika no mijery hoe mangataka compte ny aminy ilazana azy dia ampiarinay zay zo zay satria anisan'ny zo zay tahaka ny hoe adidiny mandola-tsakemboka rehefa ohatra ka miaino anatin'ny société anankiray ianao. Mandeha be moa fotoanantsika efa atao hoe marina mbola tany tampafaharoa tsika fa miazakazaka iny tsara fa fanontaniana anankiray hoe misy vokany ve raha ohatra ao anatin'ny 2 minitra ny amaliny ando anazy hoe misy vokany ve ny zavatra zay efa atao hoe ny lobbying zay nataonareo misy vokany fa tsy afaka hiteny zay hoe lisy tsy na lobbying azy tsy afaka hotanao hoe tonga dia ity satria misy zavatra tsy hita maso fa en tout cas ny zavatra azoko lazaina anareo fotsiny dia hoe taoriana an'ireo fanatonana an'ireo vondrona andresako anareo teo dia nandefa mission maromaro ny vondrona Eoropeana fafodinika tamin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana. Zay mahatonga nanonteny teo hoe amin'izao fotoana reo mba mijery ireo vaovao zany momba ny financement d'élection dia tsy mariska ireo mpiara-monina en tout cas hanome famatsiam-bola satria tsy mazava mihitsy ny fomba fikarakarana ny fifidianana. Zay no azoko lazaina ka hoe aminay zany raha nay fantatray fa misy mihaino aloha zahay misy mihaino zahay ny vokany ho hitantsika eo satria ny élection tena ilaina tsy tsara ntsony mbola isian'ny crise fa kosa ilaina ny fampiresahan'ny rehetra mametraka an'izay élection zay ary anisany zavatra ny exigen'ny malagasy collectif ny isian'ny concertation nationale satria mila mifampidinika isika malagasy aloha isika malagasy na avaly avaratra na atsimo na andrefana na atsanona mila mifampidinika aloha hoe inona marina aloha ilaintsika dia zay tsika vao mirosa amin'ny zavatra hafa
manjary ampiadin'ny olontsika dia tratran'le hoe zarazarao anjakana indray. Dia mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao, Madagasikara TV, arahinao amin'ny ICI télévision. Miresadresaka moa tsika amin'ny filohan'ny fikambanana collectif de malagasy Andriamatoa Patrick Ando Rarivo zany. Hono Ando raha ohatra zany hoe ataontsika ray voatsy indray ny resaka politika fa jerentsika eo amin'ny tontolo sosialy izay mantenaiko fa manao zavatra ihany koa ny collectif de malagasy zany. Inona no hoe zavatra ataonareo mivaingana ho an'ny fiarahamonina malagasy? Marina mihitsy ny tenao Bary fa na dia tamin'ny fiantomboana karazana ohatran'ny cercle de réflexion etomboana iny mazava ho azy fa misy ireo hitanao fahatrana mihoapapana any Madagasikara ka dia mitondra zany zay ny anjara birikinay. Ny anjara birikinay moa zany dia tsotra fotsiny tsy manome fanampiana vonjy-davanandro izahay. Zany hoe mitsipitsipy kely fa miezaka kosa mitady hoe inona zavatra maharitra zany. Ka anisan'ny zava-dehibe projet iarahana Insala zany amina fondation anankiray hoe Seven Stevens dia io association io izay any Belge misy azy dia mijery indrindra vahaolana maharitra any amina firenena andalam-pandrosoana. Anisan'izany Madagasikara. Ka amin'ny zavatra nataona io dia mitondra rano izahay, zany hoe mitarika rano amina fokontany maro dia maro. Zany hoe mametraka pompy sy mibeny-drano sy zavatra ilaina momba ny filana lehibe satria ny rano tsy zavatra mahomby raha tsy misy ny rano zany. Donc ny rano zany tena zava-dehibe ny amintsika. Dia amin'ity volana martsa ho avy ity ny solitenan'ny Malagasy collectif zany ho an'ny Madagasikara hanao ohatran'ny hoe karazana inauguration angamba ny filazana azy izay efa nisy tamin'ny volana septambra 2021 fa amin'ny volana martsa izao no aloy indray ny io lahasa io zany. Ka hatreto dia 2020 ny isan'ny pompy tafatsanganay sy mibeny-drano anankiroa ary fokontany eo amin'ny 2020 ngamba raha tsy diso izay no voakitika amin'izy io. Ny faritra ny tena naovana izy io dia any amin'ny faritra mety misy potentiel amin'ny mazava ho azy amin'ny resaka rano fa ihany koa ahafahana mamokatra satria ny rano ampiasaina ihany koa amin'ny resaka famokarana, zany hoe fambolem-bary zany indrindrindra. Isika malagasy raha tena marina tsy tokony hanafatra vary zany fa manana tsika hatramin'izay manana ny toerantsika, manana ny fahaiza-manao, mifanatsarana azy fotsiny angamba ilaina fanampiana ohatran'ny miaraka fiara-miasa amin'ny Japonina tahak'izany izay ifandalana ihany koa ny fijerena an'izay zavatra izay. Dia izay zany no ataoko amin'ny telo-foy no zavatra ataonay amin'ny resaka mahaolona, vahaolana maharitra hoy aho ary azo atao tsara mihitsy no manao famondrana ny olon-traikify io rehefa mivelatra tsara any amin'ny faritra samihafa. Fa zany koa moa zany mety manana ka eo am-pandiniana izay amin'ireo partenaire hafa zany momba ny fanitarana ireo sehatr'asa ireo. Dia makasitraka indrindra Ando nanaiky resadresaka teto tamin'ity fandarana ity areto dia efa alefa sady ny fanasana isy fandarana anankiray lavalava izay iarahana amin'ny fahitalavitra any Madagasikara. Alefantsika fahitalavitra Madagasikara manodidina n'izay fifidianana izay amin'ity taona ity moa zany ny faneho-kevitry ny diaspora indrindra mahakasika ny fifidianana izay ho avy io ka dia manome fotoananao sahady ao indrindra kely ao resakitsika amin'ny fanatanterahana sy ny amin'izay fandarana izay. Eny sady nangitany fotsiny Bary hoe mijereva amin'ny Facebook misy hoe Malagasy collectif raha ohatra nareo ka nina ny momba zavatra ataonay dia afaka misy koa zany tsy haiko meko ny Bary angamba ny momba an'izay ny lien zany raha ohatra ka te mifandray aminay nareo, raha ohatra ka misy liana nareo any Amerika Avaratra any Canada indrindra te afantatra hoe inona marina ilay Malagasy collectif. Ka izay indrindra no fanoizantsika anazy asa inona no afatrafatra na ho an'ny Malagasy aty Amerika Avaratra zany na koa ny Malagasy aty amin'ny diaspora ny ankapobeny na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny tontolo politika inona no hoe tsara ampitaina zany avy aminareo collectif de Malagasy? Teny fotsiny angamba dia hoe tohizo ny zavatra efa ataontsika tsirairay avy
za tsy teny mihitsy hoe mila manao an'izao olona zao satria zao samy mahafantatra fa ny tsirairay a no ivony tsirairay fianakaviana ary a efa manao zimboafany a amin'ny fanampiana ny firenena zany sy mbola ho amin'ny fianakaviana efa ampy zay io fa fotsiny a ilaina ny rispon'ny tsirairay satria tsy azo atao ntsony a no mijery fotsiny indrindra ho an'ireo manam-pahaizana ny intellectuel zany no tiako tenenina ny intellectuel ny fanginany intellectuel dia midika fitsombakomba zany ka tsy tokony angina intsony ny intellectuel ary manana adidy lehibe isika diaspora na aiza naiza misy atsika rehefa ty ivelan'ny nosy a mitondra anjara brika na fomba fijery fotsiny arany efa zava-dehibe zay nyerikerika mahatondradrano ary manainga atsika rehetra zany a anao ny ezaka zay tandrify atsika sy vitatsika fa tsy de misy hoe risika be hoe tsy maintsy manao an'izao zao sa manana ny fiainany sa manana ny fahalalahany tsirairay fa amin'ny diasporatsika manana didy sika hitondra ny anjara brikitsika ho an'le firenena na dia lavitra azy zay nga mba hibary fa dia mamerina fisaorana anareo bary a manerina fisaorana anareo rehetra mieno amin'izao fandarana izao mandram-piona ya dia makasitraka indrindra ihany isaorana ihany koa no nanaiky resadresaka teto ranokana ity fotoana ity nitondra n'izay fanazavana sy famahfantarana rehetra izay izay ihany koa no mamarana ny fandarantsika manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompo tondra ity ny alatsinainy maraina hoaito lasa roa segondra lay roa andro akana aina mientsikentsiky efa mandondona sady hoe vavoay amizay ao fefomaly ny alady fa izato tory maso anefa mbola midongy ka manaraka ifona ny maraina mandrampody lera tsy mandefa matijery ny finday efa tsandra ny odina sy akanainy indray hitany andro iray hitany andro iray fa ninonino na nitranga ninonino kitona tsy maintsy verisitsika lavitra ny akamona tohanana mozika mampazoto anao fa niasa tao atira toy ny vita tsy natao toy ny vita tsy natao avy misatrisatreny ny andro atalata mitambesambesatrenny ny olana milatso zaka mifantoka bebe tsakitraka mihitsy ao fa miaritreny isika farapitso alaka mihitsy io fa tomanomboka mahazo aina amizay fa lasa maivamaiva nalay asa nakamoaky zay ohatrany hoe mazotozoto finona renona io mpifanabisarahana azo maky tokony